jesosy a ilay fomaraina izay ndray no loha hevitritsika aneo anatin'lay loha hevi-dehibe moa zany hoe miverina amin'ny altara vao maraina no hitadiavako anao andeha anasanao anondrika an'loanao fa hivavaka isika. Sotranao jesosy malala no fampiramposo ny fitiavanao mbola afaka miaraka ao anatin'izao fandarana zao fe ny fisainay mba hifantoka ary ny fahazavantsaina avy amin'ny fiainana mazy nazava-sainay fa nafatra ny sitraponao ary ampanakeo anay zany ka hitondra fivoazanao anay ny teny tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Vao maraina no hitadiavako anao ao amin'ny Jaona toko fahaefatra andininy 3:20. Jaona toko fahaefatra andininy 3:20 de zao no vaky ny teny ao amin'ny Jaona toko fahaefatra andininy 3:20 zao vaky ny teny: fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanasiny fahamarinana fa ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka, misy zany tsy tena mpivavaka ary izay no mila mitandrina fa mbola mamitaka ny devoly satria betsaka no afa-po amin'ny fombafomba fivavahana fotsiny de mihevitra izy mivavaka nefa ambara amintsika eto foana fa ny mivavaka de mifandray am-pahary ary ny fifandraisana aminy de ao amin'sainao de mila fifantohana zany zay ary mila fehezina amin'ny saina satria miasa lalina ao amin'ny saina io ny mpanjaka an'izao famaisinana zao ka ny mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanasy ny fahamarinana fa amin'ray ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy de tena mitady zay olona tena mivavaka ary mifandray ary zay ny hoe mila manana ny altara fahamarinana. Misy altara fahamarinana ao amin'ny fiainan'i Jesosy izay tokony ho fantatry ny kristianina rehetra. Andro vitsy lasa izay no nandinihantsika manokana momba ny altara ao amin'ny soratra masina sy ny fiainan'ireo izay namboatra izany. Sary anohitra ny altara maneho ny toerana sy ny fotoana iankofantsika amin'ilay Andriamanitra marina sy velona. Tsy voatery hanana altara ara-baky teny ny olona mba azahoany miankoka amin'Andriamanitra. Raha ny marina, raha mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra ny mpianatra iray ka feno zotom-po sy vontony ten'Andriamanitra ao anatin'izany fifandraisana izany de efa nahorina altara tena izy tahaka ilay namboarin'ny Elia teo an-tendrombohitra Karmela. Manazava zany taridalana amintsika fa tsy lay altara amboarin'olombelona akory zay fa eto zany le altara de fifandraisana am-pahary zay ny hoe le fifantohana. Tsika zany miankoka ao amin'ny saina fa tsy hoe lay endrika miankohaka iny hoe iny miankohaka tsy zay fa mila fehezina ny saina. Hitatsika ao amin'ny fiainan'i Jesosy ny altara toy izany. Tao anatin'ny fiainana tototsy ny asa feno fanoherana sy famelezana mafy avy amin'ny devoly dia nanokana fotoana maharitra Jesosy ivavahana sy ankofana tamin'Andriamanitra. Na dia mitovy amin'Andriamanitra azy izy dia mbola noraiso no zava-dehibe ny fifandraisana tsy tapaka amin'rainy. Izany no an'ny fomba na ahafahan'ny tondra ny fahotan'izao tontolo zao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary Jesosy Kristy no vahaolany famonjena, izy no nitondra famonjena tamin'ny alalan'ny sorona izay nataony, nandatsahany rany sy nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Ary izay sorona nataon'i Kristy izay no antoka sy amonjena ny olombelona ankehitriny de ny mpanota izany. Noho izany aizary ireo mpifomaraina mba hikatsaka an' Jesosy. Ao amin'ny Marka 1:30 de manambara fa ny fomaraina
alina koji izy de jesosy zany dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Ny aro talohan'io de be tokoa ny asa, nosotranina ny marary, norohanany de miny navotana ny very. Rehefa ny fomaraina ny mpianatra de hitan'izy ireo fa efatsy teo jesosy koa nandeha nitady azy izy, ary rehefa nahita azy izy de nanao taminy hoe ny olona rehetra nitady anao. Ny valitenin' jesosy dia nampatsiahy mazava ny fitahina miandry izay rehetra manamboatra ny alitarany a maraintsy arivo. Zava-dehibe zany io manamboatra ny alitara maraintsy arivo. Atsika teo zany fa ny alitara moa de fifanotoana, ary rehefa mavita an'izay fifanotoana eo am' jesosy zay ny olona ary tena mifandray aminy am' fifanotoana de efa mahatanteraka an'ilay alitary teo moa zany jesosy de nambara tao marika toko voalandiany telopolo teo hoe ny fo maraina alina koa izy, satria rehefa mahazo toromaso lalina dia miverina ny tanjaka sy hery de zay zany mazava de le fo maraina de le fo maraina alina koa. Io fo maraina alina io moa zany a de mbola mangina tsara, tsy misy zavatra mikorotana ary ao anatin'izay fepetra izay a de afaka tena mifantoka sy mifandray a am' jesosy sika. Nde sika hialaka any amy tanana akaiky mba hitoriko teny ihany koa fa izany no nahatongavako jesosy, ary zay indrindra zany nitorony teny, hitory teny somafaly. Azonao ve zany sarotra ny safidy a nanoloanan'i jesosy hijanona eo amin'ny toerana misy azy ve izy tao an-trano Petera dia no ny asany feno fahombiazanao, sa hiala ao izy de andeha any amin'ny toerana vaovao a izay tsy mbola nanaovany asa. Vitsy ihany ireo kristianina ankehitriny a no vonikandao ny asa mamokatra tsara ho an'ny amin'izay tsy mbola fantatra izay ho vokany, kanefa izany indrindra nataon'i jesosy a tsy tampysalasalana. Ahoana ary no naiza ny safidy ny tokony atao? Andriamanitra ray no nanambara taminy a ny drafitra ho amin'io andro nandritra ilay fotoam-bavaka manokana nataony. Nanamafy ny tanjon'i jesosy ny ray a rehefa nivavaka sy niandry teo anatrehany izy. Zava-dehibe zany eto zany de mitaky an'ilay fahazavantsaina hoe maheno an'ilay afatra, maheno an'ilay antso, ary hoan'i jesosy zany de minazava tsara tao an-tsainy zany. Ry namako, rehefa tsy mikatsaka an'Andriamanitra vao maraina ao anatin'ny fiankofana sy ny fotoam-bavaka isika dia tsy mahafantatra ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny androtsika na ny fankasitrahana ny fikasantsika ho an'izany andro zany a sy eo amin'ny fiainatsika izany. Zava-dehibe zany ny manokana fotoana izay tsy mbola misy fikorotanana, mbola mangina tsara, zay mahatonga ny hoe maraina de mbola tsisy fanelingelenana. Ary raha te hifandray am' Kristy de araka nambara teto foana amin'ny alalan'ny retsika, mila fitonina, mila mazava tsara ny saina amy fo madio, ary am'izay fotoana izay de afaka nifandray a am' Kristy. Ary zay fifandraisana am' Kristy zay de tena zava-dehibe, satria miarantsika malala ny rotorotom-piainana ka ao anatina rotorotom-piainana tsisy fifandraisana zany, satria nandretsika ray manontolo ala de mifantoka any am'izay olana omeny ty tontolo ety, ary zany indrindra no mahatonga ny hoe ny fo maraina alina koa jesosy ary nandeha nakany an-tany foana. Ny tany foana amitsika moa zany de tsisy mpanelingelina, tsisy zavatra tokony anatetra, ary mila rehefa mivavaka zany tsika de aoka tsy hoelingelenan'ireny finday ireny, aoka tsy hoelingelenan'ny tablety, fa aoka tena hifandray am' jesosy amin'ny alalan'ny tena baiboly a, izay ny baiboly taratasy ihany no tsy misy manelingelina, satria raha any amy telefona sy ny tablety ianao de vao miala eo amin'io teny zay vakinao de efa misy zavatra be dehibe a izay amilin'ny saina
ary izay indrindra no hoe fifanotoana zany no tena ilaina fifanotoana no azo ao anatin'zany firaisana Kristy zany andao sika iresaka ampahary amin'ny alalan'ny fitombavaka ary zay ny hoe ny fitombavaka zany de fifandraisana ampahary ary mila fifanotoana ary mila mihaino tsara satria rehefa mihaino ianao de mandray ny teny araka ny ambarany sotra masina hoe ary ny teny dia tonga nofo ny ahafahan'ny teny ho tonga nofo zany de heno tsara tsisy manelingelina ary ao anatin'ny mivavaka zay hitatsika teo dia mila an'izay fifandraisana zany de averina le teny ao amin'ny jaona toko teny telo fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka ivavaka am'ray amin'ny fanasy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Io zany ny tena tsain'ny kristianina ny fifandraisana miaraka amin'i Jesosy io de ny fifantohana zany ary ny fanjavan-tsaina amin'ny fanahy masina satria miditra mivantana ao amin'ny tsaintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina Kristy manazava ny saina ampahafantana ny sitrapony ara-panaiky ny sitrapony. Tonga amin'ny fotoana zay anao atsika vavaka indray aoka ianao anana fotoana izay tsisy mpanelingelina anao anatin'ity vavaka ity ary araky ny efa nazarina atsika zany de mivavaka amin'ny alalan'ny teny fikasana de rehefa manazava ny teny fikasana de afaka manonona vavaka tonombavaka hafa isika de mbola afaka tohizanao ny vavaka ary mbola afaka tohizanao am'izay atombavaka tianao atao andeha ary anakipy ny masotsika isika ary andeha hivavaka. Rainay zay ny an-danitro ianao lay raina ny lanitra sy ny tany tombotompo azaka ny mpanjaka mefany zavatra rehetra atolotra ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay ny tsy fafehezana ny fisainana ka mahatonga ny anotiny tenga tanina fona aminao zany ankehitriny. Sotranao Jesosy satria mbola afaka mandray ny teninao amin'ny alalan'ny taridalana zay novokarina mandritra an'ity foloany bavaka ity. Ao reo teny fikasana, ao reo antomavaka ho an'ny fiangonana maneran-tany, ao ihany koa ireo izay anetsehan'ny fanahinay izay angatahanay ny enonao ny vavakay zany Jesosy malalo ka de aoka anao amaly ny vavaka izay tononinay. Raha io ampianao ny fomba iankofana aminao izay eo amin'ny asa mandrarahanay andavanandro, eo am'ireo lafim-piainanay na ny manan-danja na ny latsaka izany. Engane ny finoanay ho hita eo amin'ny lafim-piainanay tsy ankanavaka, aoka tsy hevitra izahay fa amin'ny andro sabata ihany no tokony hiankoka aminao fa mba ho hitanay marina fa ny fiankofana aminao no mahasambatra indrindra eo amin'ny fiainana. Hifandraisy tapaka aminao ny izahay ary hiaina tena mpivavaka marina amin'ilay Andriamanitra tokana sy marina. Misaotra Andriamanitra fa afaka miankoka aminao izahay na aiza misy anay, na oviana tianay anaovana izany. Mihaino anay ianao na any an-trano izahay, na any am-piasana, na any am-piangonana, na eny am-pandehanana, mideranao izahay noho izany fandraisanao tsy tapaka ny zanakao amin'ny fotoana rehetra izany. Tompo, tario amin'ny marina rehetra izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hahatonga ny fiainanay sy ny fivavahanay hifandrina amin'ny fahamarinana rehetra. Misaotra Andriamanitra noho ny fitarihanao anay ho amin'ny tena fiankofana marina. Ray be famindrampo, tsy takatry ny saina ny fitiavanao anay. Tianao anakaiky anao izahay, mazoto mitady anay ianao ary tianao indrindra raha ianao no tonga zavatra rehetra ho anay. Mamelany elokay raha nataonay ambanin-javatra ianao ka tsy mba nanokananay fotoana isan'andro mba hiarahanay aminao. Fantatray fa tsy mba mitondra anay antery setra ianao. Misaotra noho ny toko omenao anay fa raha manasanao hifandray akaiky aminay izahay dia eo anivonay
ianao. Ny teny fikasana Jesosy io de aoka ho azonay sy ho tsapanay ka ahatonga anay a iaina izany. Inona ary no lazaintsika amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atoetra antsika, izay tsy nialo ny zanany lahy fa natolo namonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka maimaim-poana va ny zavatra rehetra. Tsy efa nandidy anao va aho? Ka mahay reza sy mahatanjah, aza mataotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah'Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Fa indro izao a momba anao a, ka hiaro anao amin'izay lalan-kalehanao rehetra ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity, fa tsy andaonao a mandra-panaoko a izay voalazako a aminao. Iza no lehilahy matahotra an' Jehovah? Iza no ampianariny a izany lalàna izany? Matokia an' Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Maneke azy amin'ny alainao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Ary afonao an'ny nona izy izay anina tianao, ka mahavoky ny ory ianao, de hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, ary ny aizim-pito tahaka ny mety atao vovonana, ary Jehovah hitari-dalina anao mandrakariva, sady ahavoky ny fanahinao a ao amin'ny tany karankaina aza, sy hampatanjaka ny taolanao, de ho tahaka ny sahavoton-drano ianao a, sy ho tahaka ny loharano a miboiboika izay tsy mety rehetra. Raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly aho, ary raha mbola miteny izy dia iaino aho. Jesosy malalo, itonom-bavaka zay tononany, de hitalaona aminao ny amalinao izany araky ny haben'ny fahasoavanao. Mivavaka izay a ho an'ny sampana sekoly sabata sy ny asa taon'ny tena manokana any amin'ny fiangonana eo an-toerana, la mikatsaka ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiarahamonina misy azy izy ireo, miaraka amin'ny fanompona am-pitiavana, fampianarana baiboly ary fijorovam-belona ataon'ny tena samy rery. Mivavaka izay a ho an'ny ady rano noho ny fiatrehana ireo zavatra ilain'ny olona manerana an'izao tontolo izao. Mivavaka izay ho an'ireo olona 12 tapitrisa ao amin'ireo tanàna enina tsy mbola nidiran'ny afatra any amin'ny diviziona pasifika atsimo. Mangataka izay mba azony sampana homoneria anentana mpitondra fivavahana sy membre liana anompo any fonja. Tompo, mivavaka izay ho an'ireo mpianatra sekoly sabata, miangavy izay mba anampinao azy ireo atsapa ny mahazava-dehibe ny asan'izy ireo an'ny ankizy. Tompo, mangataka ny fitarihanao izay ho an'ireo ivitoerana fanentanana sy programa momba ny fahasalamana sy ny fianakaviana ary ny fikambanana mpisavalalana eran'izao tontolo izao. Mivavaka izay mba anampinao anay ahity sy kolokolo ary ampianatra ny membre vaovao sy ireo vahiny ao am-piangonana. Tompo, aseho anay ny fomba ampelezana pejy bebe kokoa momba ny fahamarinana eny amin'ny fiarahamonina misy anay. Mivavaka izahay mba amakin'ny olona azy ireny ka mba handresy lahatra azy ireo amin'ny fahamarinan'ny baiboly eny ny fanamasina. Tompo, mangataka ny fiarovanao izay ho an'ireo misionera miasa any amin'ireny toerana mampidi-doza ireny. Mingavy izay mba hiantsonao mpampeloboky, mpianatra mpilatsaka sitrapoa, mpanoratra manam-pahaizana momba ny aina aman-jery ary mpanorana bola mba hampiely ireo teny mpanantenana sy fiainana. Mivavaka izay ho an'ny sekoly adventista mpianatra ary mpianatra maneran-tany engany ireny sekoly ireny, mba hampianatra mandrakariva ny fahamarinan'ny baiboly ary hitarika ny tanora ho amin'ny famitanan'iraka ho amin'ny asa fanompona. Mivavaka izay ho an'ireo listin'ny olona izay voasoratra mba hiasany fanahinao kafana mametraka fiainana aminao. Tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka.
amen.